Sehatra ny fampianarana ambony raha efa maro anisa ireo toeram-pampianarana ambony tsy miankina amin'ny fanjakana no misokatra manerana ireo renivohim-paritany eto Madagasikara. Tsy vitsy ihany koa anefa ireo université tsy miankina izay manantona ny mpianatra amina renivohim-paritra samihafa amin'ny faritra maromaro ihany koa ho an'ny eto Antananarivo sy ny manodidina. Iray amin'izy ireny ny université tsy miankina GSI. Notokanana androany ny toeram-pampianarana ambony GSI bypass izay miorina ao amin'ny commune ambanivohitra Alasora. Izy no université voalohany ao amin'ity commune ity, raha trano sekoly ambony fahafito kosa ho an'ny vondrom-pampianarana ambony GSI manokana. Tanjony nanorenana azy ity moa ny anakaiky bebe kokoa ireo mpianatra izay monina lavitry ny renivohitra. Nanamafy ny solontenan'ny fitondram-panjakana tonga nanome voninahitra ny lanonana fa mahomby ny fiaraha-miasa eo amin'ny fanjakana sy ny tsy miankina na ny partenariat public privé eo amin'ny sehatry ny fambovelarana ny fampianarana ambony. Ny zavatra indondraraha manko amin'izany fanabeazana izany amin'ny fampandrosoana ny firenena izany dia anisan'izany ny fanabeazana. Ao anatin'ny tondra ny sehatra sosialy hafa tokoa ny fahasalamana, ao ihany koa ny rano fisotro ny fahadiovana sy ny rehetra. Fa raha resaka fanabeazana no resantsika izany dia manana ny lanjany tokoa izany ambaratonga ambony izany tsy miankina. Ary ny matonga ijoko ny zavatra toy dia misy fiarahana miasa, misy fifanenkena teo anivon'ny fitondram-panjakana sy ny sehatra tsy miankina eo amin'ny fanabeazana izany. Afaka mandray mpianatra 500 mahery ity toeram-pampianarana ambony eto Alasora bypass ity, ary ahitana efitra fianarana sy fitaovana manara-penitra toy ity laboratoire ity. Reharehan'ny tompona andraikitry ny sekoly raha teo ny fanokanana izao toerana ary fomba izao. Trano fahafito ity izany satria ny atomboka tany Atsimon-drano tamin'ny 2002 dia toy tao Analakely dia tao Ambotofolao dia tao Ambatomitsangana dia tao 67 rehefa namonjanahary dia Antaninarenina dia ity zany ny sita fahafito. Eto Ampendohany aloha zany ny ato amin'ny premier étage zany zao nefa disponible mahazaka mpianatra 20 ny grande salle dia 20 ny petite salle. Dia ny ato amin'ny laboratoire zany machine 120 aloha zany zao no eto zao matapiandy ny grand laboratoire ambany zany izay mbola eo amin'ny azy zay. Filière rehetra misy management des affaires, multimédia et communication, informatique de gestion et management de BTP. Amin'ny fahafito ny volana meo avy izao no fidiran'ireo andian'ny mpianatra voalohany hisantatra ity toeram-piofanana ambony eto Alasora bypass ity. Hatreto ny fotoanan'ny fampalalam-bavao vao tompoko lasa tompoko vavy tamin'ity takarivan'ny asabotsy ity saorana mitafitafy ianao naraka hatramin'ny farany izany fotoanan'ny fampalalam-bavao izany azadiny fa mitohy hatrany ny fandarana eto fahita lavitra matv izay natao indrindra hanomezana fahafaham-po antsika mpijery any tokantrano any mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.